anapaka ompontsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Vavakisika fifaliana ho anay an-trano raha eo ny mihaino teninao sy mianatra zany dia ampianaro zay a mba ay akatò zany fa tsy ny fotsiny any a ka tonga mamitaka ny tenanay a voaka mpakatò ny teny zay a satria ny teninao a dia hainao an'izay mahazazy a tona fahasalamana nofo rehetra dia me zany teninao zany indray zay Jesosy. Amen. Ny Deutéronomie 7:2 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro zoma sy mambe folo martsa 2020 ty. Deutéronomie 7:2 fa tsy 14 fa 9 efa nahitsy ny mpanao pekopa tamin'ny lakamisy fanazavana pekopa evintsika Mateo zany. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Deutéronomie 7:2-9. Ny lalàna rehetra zay ndidikanao anio dia tandremo arahanareo a mba ho velona ianareo ka hiamaro ariditra sady andova ny tany zay ny nininan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovy ny lalana rehetra zay nitondrany Jehova Andriamanitra ho anao tananefitra zao 7 taona zao, ampanetrenanao sy zahatoetranao haralala zay ao am-ponao na nitandriny mididiny ianao a na tsy. Tena nampanetrenanao izy ka namelanao honoana, nanome anao a ny mana hoaninao a zay tsy fantatrao na nyrazanao a ampahafantariny anao zany a fa tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa zay rehetra aloko ny vavan'i Jehova no veloman'ny olona. Ny fitafinao tena mikototrao a tena aminao a tsy rovitra, ny tongotrao a tsy mivoto zao 7 taona zao. Koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany a no fananaran'i Jehova Andriamanitra ho anao a ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitra ao a mandehananao a amin'ny lalany sy atahoranao azy. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Ny afatra ao antsika ry havana dia ny hoe halala zay ao am-ponao a no antony izahan'Andriamanitra toetranao. Halala zay ao am-ponao a no antony izahan'Andriamanitra toetranao a. Ireny 2 amin'ity 9 ty a tapany farany misy an'izany izaha toetranao izy a ary halala zay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao a na tsy. Izaha toetranao izy a ary halala zay ao am-ponao a na hitandrina ny didiny ianao a na tsy. Zay tena tian'Andriamanitra mantsy dia tsy tia azy eo mivava ihany fa tia azy amin'ny atao rehetra ary feno fankataovana azy sy feno fatahorana azy a naiza anovinofiny. Izany ry havana no lalana tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainako sy ny fiainanao satria tsy ny mofo ihany no mampisy fahavelomana amin'ny fiainan'ny olona fa indrindra koa ny tenin'Andriamanitra. Sady tian'Andriamanitra sika voakarakara ny vatantenantsika, heverina zay ananantsika fahalalana ao amin'ny saina ary heverina indrindra zay ampatanjaka amin'ny finoantsika ary indrindra angatan'Andriamanitra sika mba ho teny feno fitiavana azy a ny foko sy ny fonao. Ny fonao a atoloran'i Jesosy araka ny teny boky Leopoldana hoe anakatologa ny fonao. Rehefa manapaka am-pontsika mantsy ny fiadanan'i Kristy sy mitendra betsaka am-pontsika ny tenin'i Kristy a dia feno fatahorana an'Andriamanitra sika sy ho feno fankataovana azy a ka netry tena ny mba nytanaherin'Andriamanitra ary atsiaro tsy saraka amin'Andriamanitra novinoviny satria ho marina amintsika sy ho tanterahantsika na teny eo amin'ny Jaona 5:10 zay amaranana zao afatra zao a zay tena mamindrina tokoa zany teny zany manao hoe raha mitoetra aminareo ny teniko dia angatao zay tianareo a fa ho tonga aminareo a izany rehetra zany. Raha mitoetra aminareo ny teniko a dia angatao zay tianareo a fa ho tonga aminareo izany. Zava-dehibe zany hoe mampitoetra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika amin'ny ataontsika rehetra any sy feno fankataovana amin'ny fontsika aoka tena ny tenin'Andriamanitra eo am-pontsika ka teny tahaka amin'ny mpanao salamy koa tsika raha ketako amin'ny pony teninao a mahatsiano tahaka anao dia
aoka zany tenin'Andriamanitra zany a voasoratra eo am-ponao sy am-poko sy am-pontsika rehetra dia andeaka ny sitrapon'Andriamanitsika sy anao izay akasitrahan'Andriamanitra dia omarina amintsika ny tenin' Jesosy hoe ny alahako sy anabafoka ny reniko dia manao izay sitrapony raiko sy anan-danitra tsy izay amiko manao hoe tompotompoko niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapony raiko ko enatreny zany a irezy avana ny fonao a ho feno fankatavana an'Andriamanitra sy ho feno fatahoana an'Andriamanitra dia ka ny tenin'Andriamanitra tetra betsaka am-ponao. Amen. Sotranao izay raha eo noho ny amin'izany zany teny mamy izay nomenao anay izany. Ataovy marina aminay tokoa ilay fampianarana nataonao Jesosy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra aminareo ny teniko dia angatao izay tianareo a fa tonga aminareo izany koa ampianaro izay mba tena ampitoetra ny teninao am-ponay a aza zoreko zao fiainan'izao nataonay mibahana o-tsainay sy am-ponay voaka ny teninao lefa niny tongotra sy fanazavanao ny lalanay mibaiko anay sy taridalanay ary meo fananao masina manakaivo izay Jesosy mba ampatsiaro izany a sy hitahirizano am-ponay ary ampaheranay a amin'ny fankatoavana ny teninao a satria kanamiza moa zay fa anao manana ny teny fiainana manak'izay dia tanterao aminay a nahivavaka nampianaranao Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra masinanay ny naranao tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao itia tany tahaka ny an-danitra menay niny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anio zao totrandro zao a mitanareo anie ny tompo ka miaro anareo a mampamirapiratra ny tavany manareo anie ny tompo ka mamindra fo aminareo a manandratra ny tavany manareo anie ny tompo ka manome anareo fiatanana matoky sy ny antso anareo a tsajizany nanefa izany. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra reny any a amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.